atolotry ny tapapiroana production anao zao. Boky mampidi-doza. Tantara mitohy misoratany Vombona Varungy. Ovelominy Christophe Rabearmana, Meva Njakarandry. Miaraka amin'ny Irina Sylvia Randrenatoandro. Mandray feo Lerodra Zafinasa. Mandrindra lafiny teknika Yarnaio. Mana Dodosa tapapiroana. Andro voalohany. Io trano no ipetrahantsika ty. Ha? Ty trano mitokana ity ve? Angah misy akoatran'ny trano sao hitany lahy io ka. Ka iza zany voatanitsika sa tsisy mipetraka io? Maizako aza. Mbola tsy nahita izay olona mipetraka ao. Ary tata sy mama no mahalala azy. Za koa efa taona maro ny tsy nidina taty mihitsy. Tsy efa ho 10 taona mahery zay. Misy varavarankely ambony ity. Ahoana ny anareo izay azafady e? Mitady olona mipetraka ato izay e. Ay tia. Manga be feon'le sipa. Zay tarehany eo. Ohatra ny mihiry zany fe lesy ny feo e. Ba mahita lasaina koa nareo ty raha ajaka. Fa mba ela koa izy zany ry zalahy. Efa manomboka mangatsika. Andro alina kosa ny lesy zao e. Tsy maintsy hoe maila ihany zareo. Mety mbola mitsikilo atsika nambadiky ny varavarakely any arangambary zareo zao. Mety manao metimety koa letsy izy. Hitsena vahinika. Dia haingo diso ny arivo amin'ny antson'ny fitenenana ny azy raha izany ko. Iza koa nahita an'izay haingony amin'izao andro zao. Ahoana ny anareo izay ry anakisany eo? Arak'izany resaka rehetra zany izy mianaka dia zany toavina la matoa ny lanto sy lalao tompon'ity trano ity. Ay ianao le zanany. Andray, nahoana n'izao vao mba nakaty aminay e. Mahatamana loatra nga zao renivohitry ny firenentsika ao zao. Nga moa hita fa zao vao avelan'ny fiainana makaty e. Rarotina tsara ny herinandro hijanonana ty. Fa aiza moa zany ry bebe Ravo no hevitra azon'izy ity lamy hatrahana an'ireto valizinay reto a? Efa natokana ho an'ny vahiny reo hevitra rehetra ho omban'ireo e. Azonareo ampiasaina daholo zay hevitra rehetra ao. Andraso vetivety inge alaiko mifanalahity e. Olty raja. Ao ala amin'ny sipakely io. Manja aloha le tareny. Saingy tsy Lemana. Lisany reto lesy zany fe dia tsy hoentiny e. Zareo menamenatra kely lisanak'olona. Reto ny lakile ny hevitra rehetra ho ambany reto. Misaotra indrindra rery bebe Ravao fa inona daholo moa zany ny fitaovana azonay ampiasainao? Etry, misy ny rehetra ilainareo ao e. Ny fandriana, ny latabatra, ny seza sy ny sisa. Ao daholo zay farafaratsy ny ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia tsy maninona fa atao aminay mianaka nareo telo ny rahalahy misakafo mba mandrapotinareo. Raha tsy mampaninona nareo mianaka? Tsy mampaninona mihitsy ka. Ndre zaranay aza mba mananamanako. Dia zao mandehana aloha mitsotsotra kely fa andro ny sakafonareo vetivety a. Ay, ndeha hitsotsotra kely raha aloha zay dia miverina eto ihany avy eo e. Mba tianareo mitsamina ihany ve ny ety aminay aloha e. Ny
aloha rehefa mba nivohatra tiako foana e. Fa ho tilina kokoa ty fa azoko antoka. Andraso ho tonga eo maraina io fa ho gaga amin'ny akantony zavaboary ala. Fa tsy misy fatifaty marina tokoa ve ty aty e? Fa tsy misy azany ety raha ny fitady tiako azy a. Efa ty atory be le izy azany le. Ahoana tokoa ty zany ny fandriana? Tsy mety amintsika mitsama ve ty fandriny ty e? Raha setra somary ngezangeza ihany raha mitaha amintsika mitsama ka aleo ny dala amin'io anankiray eo. Amin'izay keo tsy manelingelina ny vakiboky ataoko nareo mitsama ka. Fa raha setra ty ve tsy mba atory e? Mandraky ny efa vizana ve le tsy de mbola io boky io ihany ny an'le ty. Fa boky inona loatra le tsiny e? Matoria lava. Boky tsy zaka ny sainy lahy ty e. Inona ty zany? Mbola tsy nahay fiamborondolo angala e. Vorona voakaly reny ka ara-dalàna zany feo zany. Atory afa mahazo to mamaky boky alahary e. Aza dinona mamoana n'io jiro sao la mibonera eo a. Kely sisa de voavako ty boky ty ary aveo de andramako amin'izay mo manaraka. Ohatra misy olona mandendeha ny ivelany an'izany a. De eo jereko zany. Sosana ty olon-dratsy. Sady fanazarana ny voalazan'ity boky ty koa zany. Zanitra mianavadika any koa mbola tsy voateriko tsara. Vadika kosa aloha lara hoe manenge ratsy matona mikatsakatsaka ty atamin'ny olona ty ary indrindra mity andro alina dia entitra amin'izay fa tsisy olona ty. Fa ino zany? Manino anao? Folaka tongotro. Mba hitina aloha raha tsy mampanina anao. Fa nanino ny soa ty e? Hitanao gaga be nahita ny trano sy mihidy dia iny voaka hitazana an'izay mivoaka taty iny ihany zao tsy afa-mihetsiketo zao. Tena folaka tongotro fa ny anjera. Ka tsy naninona ny kibonao? Tsy naninona ny kiboko ka. Ary fa ho basaka ianao e. Zay Maharary. Marina tsy mba samy voaka amin'izao andro alina izao koa ianao soka. Aiza zany ny hevitra naterako anao? Tsy maninona fa rehefa tafakatra ny tohatra fotsiny dia mety. Zay andraso ny hiditrano dia orky kely ianao vao miverina any amin'ny efitranonao. Zay patray nakaizy zao teo. Nakaizy gaga olona manina fahasembanana izy anefa nakaiza ary izy teo dia iverina any amin'ny efitranonay afa efa any amin'ny efitranona izy ka ary tsy manenona matoa tsy niandra ho fanorako.
ela zany le tiako le tsy malaitra neveriko matoto hoe marotsy manaitra olona eo zany fimezany lahy zany ohatra tokoa aloha hoe fataiza mary ny lahy ka zao hoe ohatra misy zavatra reko nandendea tany ivelany tany dia nijereko teo mba sasa ratsy koa ialahy zany letsy a ka tsy maintsy misakaiza amin'ny alina nge letsika raha te andresany tahotra zany voalazany eo boky vakiko io ny lamba lahy fa ilahy ty moa zany avy taiza ry toavina olombelo tsy akoha nama anisy zany le tia sao dia amin'ny bebe rabo zany fiamborony zany ino lavy nga kosa letsy raha hoe antitra izy dia tsy maintsy hoe izany foana am'izao aza ho ny tena sipakely mihitsy ny mpivoakalina sady tsy voatery izy tombo izany ko letsy reny biby voajanahary reny izy mivoaka amin'ny alina dia lazaina fa vorony mpamosavy zay lahy zany toromaso ny zarazan-drahatsa nefa laha tsy mbola nikipy mihitsy ohatra hoe mbola mamaky boky agny le tika pejy folo le sisa tena tsy mahagagy alahy raha isan'ireo mpianatra tena mahay satria tia vaky boky izy ianao hitako ny tarehany misy olotra kely be lehibe ary feno raha ary ty sa biby zaresanao tanako tarehany ravarava ny tanany mitady andray zay nary ty vonjeo e tsy andeha aza taritinao tahako sa nasona tamin'nysiko le biby olo kiravoravo te ambony azo mifofofotra re tompoko inona ny ratsy vitako kindaina fa iza marina aloha ianao nendany le lamba mainty mandrakotra nydrentrina marina ty misy soratra mivandrafandra be am'raha za le fa miresaka amin'ny lalan'ny boky mieriko zaraiko milisany mpanaraka amin'ny alalany boky mandozy io mandoza hoan'izay te anaraka nefa tsy manaraka fepetra ampisotroana ran'olona aloha ela mba ho solo ny fanaovana kitototono lazako ry zalahy hoe marary be ny loha ka tsy afaka hitsangatsangana enona koa ny marary eo fa alalana ampiatra indray izay voalaza n'ilay boky efa nanao fanandramana kely ihany fa tiany atao bebe kokoa no ny tany an-trano tsy maintsy ataoko ary tsy maintsy mahita fompanaovana azy io dia aiza tokoa moa zany ny toerana naovako azy andra azo tokoa hoe jerena daholo ny hevitra rehetra ato ambany ato
atao moramora ihany mifihetsika rehetra so akôdikôdy ankala sory aoko izy rehariany matsy ao ambony ao lasa nitsangatsangana niaraka any aja sotoavina ary bebera avao izavazava amin'izay ary ah tena moramora amin'izay ty trano ty iza koa ary dia karetsaka akatona fotsiny zany tiako tsy anapoa hoe ato mihitsy raha izay izo satria mila manakile mihitsy io tsy avita hivezivezika mety hoe anara-maso sokoa aloha fa tsy hitandry zalary eto fitaovana netika reto raha tsy zany dia tsy manakavaly raha manontany reny rehefa notaniny reny maimbolao be ko ato zany efitra sahabo 3 metatra toradro sady maizimaizina tsara nefa mety hoe fitoerana entana zany nanaovana azy ty efa vonina daholo reto fitaovany reto inona moa zany sisa tsy ampy amin'reto lay boky natolotry ny tapapiroana production ho anao teo boky mampidrodrozy tantara mitohy nosoratany vombona varony novelon'ny meva Christophe Rabiarmanana Njakarandry miaraka tamin'ny niriny sy ny fiaran'renatondro nandray feo erodra zafindrasaka nandrindra ny lafiny teponika iarinaivo nana totosa apapiroana mbola itoy